Desire Food Lovers. Coucou daholo, mbola ato anaty saison 7 TikTok. Efa manimanitra paka moa zany tsika amizao a. Dia tournée bon plan tsara be nareo a amin'ny herinandro ity a. Izay tianao paka amilay be a. Any amin'ny charcuterie Lewis. Charcuterie Lewis a. Aisa tolo moa misy anazy momo. Be da be misy anazy a, nandehanantsika androany aloha any Analamahitsy a, dia andalo kely eo Botsiritsika raha manam-potoana kely a. Fa misy charcuterie Lewis koa anatiny mipetaka eny Peflo any a, eny Bobao eny a, ary indrindra eny Ambondrona. Dia afaka mantsifa amin'izany nareo fa andramantsika izy androany a ho anareo dia andao ary tsika e. Andao ary. Tonga aty amin'ny Lewis aty Analamahitsy zany tsika hitanareo tamin'ny lalana teo a, lalana makany amin'ny cité dia topiteto le izy a. Dia te hisaotra betsaka ny Antoniara koa moa zany a, izay mampiakanjo ny tenako a amin'ity vidéo androany ity a. Hisaorana koa ny essentiel izay mampiakanjo ny Tiffany. Dia andao ary hoentinay ao anatiny ao amin'izay. Andao antsika nadanata e. Nanti lama cuti, nanti disu, ti minan tujuhnya la ampenayan, jalan dia sandwich, ya lawan sandwich. Selamat tuko, bisa sana pinanareo. Ye, sika mba hikomandy sakafo zay. Misy karazany atao hoe misy karazana sandwich a. D'accord. Dia manana sandwich ana chinoise koa zahay a. Zany hoe bazina tsiatsio a, dia saucisse chinoise ny ao anatin'ilay izy dia salady. Ye. Dia asiko an'ity sandwich américain ity aloha anankiray a. Entoko. Dia le sandwich chinoise zay angamba nandramana. Entoko. Ye. Et inona le salade ohatrany manana salade koa zay ato a, zany hoe farandole de charcuterie a, dia roulade de jambon légumes a, dia zay ihany angamba ny salade. Dia mba asiana salade anankiroa. Entoko bazina charcuterie avy amin'ny Lewis daholo ireo a. Ok, andao andramana ary. Tsy asiana jus miaraka aminazy. Mety angamba zay. Entoko, makasy. Yo, merci. Nareo atao amin'ny charcuterie Lewis na naiza Lewisia misy anareo dia manao sandwich, manao koa izy panini, misy club sandwich, misy panini jambon fromage, misy bagel plus frites, misy
double Morissette Sanonia, hot dog, croque-monsieur, sandwich américain, plus frites, tisawa, no andrama crefio, des sandwich poulet, des roa, niandramatika, des miss nouveauté na salade zay koa, des andramatika, roni variation de prix ni sandwich atao amin'ny Lewis. Ne manao tory kely atao amin'ny Lewis nareo charcuterie Lewis satria moa misy zavatra be da be ato fa sodina me chercher mortadelle fotsiny atao hoe Lewis fa manao zavatra be da be zareo de hoentinay manao tory na vitrine nareo de aseonay ny prix-any voilà de zay de fantatronareo fa tena pinana ny pâté any Lewis fa jereo koa fa misy zavatra fa te ambao ary atao amin'ny ilany en fait autre chose l'espace atao amin'ny charcuterie Lewis. Attends, ici, côté plutôt, c'est sec, recha, c'est une beurre, c'est une yaourt, c'est autre chose. Et attends, nilania, toi, misiani, mortadella, des nyambunya, misiani, karazana viennoiserie, et iriam, si ce n'est pas gâteau. Atum ktikati le izy on semba itanareo tsara daholo ny karazany attends, ici, ni karazana saucisson rosette. De vareny misoratra moa zany prix-any misy ato ny saucisson arla de misy ny bacon de misy koa ny poitrine fumée sy ny saucisse chinoise. D'ailleurs ao anatin'le sandwich spécial chinoise misy saucisse chinoise ao anatiny de misy tsatsiu. De quand on parle de tsatsiu tia ny tsatsiu les tsatsiu zany 5900 ariary ny 100 grammes. Et à côté d'Anzaya, on a la poulette chinoise. Des si vite Anzaya, enfin, à tomni charcuterie Lewis, des mfarcha, karazana yaourt, misi beurre, misi karazana jus, retsoani, le fruit c'est une condia, c'est rich. Misi yoplait ou Stéphanie. De atindraya misy ninona papadiny misy fromage tizany fromage rehetrarehetra manao zareo fivady misy kinga misy fromage bira misy yadra misy chocolat de ato koa misy ny fromage importation moa zany estima la vache qui rit de misy karazana yaourt de ohatran'izay ny vitrine rehetra zany bien garni fourni tsara fa raha ohatra nareo hoe mila mofo na ohatrany de afaka to de vidiana ato consommer nato daholo zany rehetrarehetra ato ambany atsika manana ny karazana saucisse ty zao misy saucisse gasy sady reny any prix-any ty zao saucisse Toulouse de côtelette de ty anankiray ty nisany tena tiany olona koa salade de museau de misy saucisse Francfort de ery ny saucisse fumée de salade charcutière de ty misy les mousses de foie de akoatran'izay reto ny karazana saucisse de volaille rehetrarehetra sady mitokana ato zany ny sans porc rehetra mortadelle au bœuf misy olive en sasany tsisy olive en sasany misy mortadelle de volaille de ohatran'izay ato amin'ny partie landraitsika tout ce qui est avec porc ato zao tsika manana le pâté de foie io moa zany le tena pâté malaza indrindra raha mbola eto Antananarivo nareo ka tsy mihinana io de mila manandrana io de mortadelle misy mélange misy porc misy cuit misy jambon de misy mortadelle avec poivre misy fumée de misy ny mortadelle chinois cervella saucisson à l'ail de cervella fumée Nena moa zany reny tena farak'izay tiako satria zavatra le somary sec de somary corsé kokoa manao koa zareo jambon de volaille de jambon tsotra de fromage de tête de ohatrohatran'izay akoatran'izay nisany tena farak'izay tsy fantatry ny olona ny charcuterie Lewis koa manana karazana feuilleté manao viennoiserie zany zareo ty zao feuilleté fromage 3500 ariary misy petit pâté de misy ny petit pain GM de ty zao misy pain viennois au chocolat ohatran'izao zany hoe misy grain de chocolat ao anatiny de ohatran'izao de reny zao ny karazana viennoiserie rehetrarehetra zay misy ato
dia manao koa zareo biscuit cocktail satria moa zany zareo mandray commande tout ce qui est viennoiserie na mini artise. Dia tia koa tsy fantatrareo manao gâteau koa zareo miaraka amin'ny caramel moa zany tena lalàny olana azy dia ohatran'izao ny mocha 5000 ariary zao ny mocha caramel dia misy karazana misy forêt noire, misy mocha choco, misy millefeuille, misy tarte, dia misy beignet chocolat na nature, dia misy donuts. Dia farany manao cookies koa zareo dia meringue misy PM dia misy koa ny meringue GM. Dia zay angambany en gros tsy ho voatanitako daholo ny produit rehetrarehetra. Dia tia anankiray tia koa tena conseilleko be anareo ity pain de mie sady mba afaka mahazo pain de mie azafady anankiray fotsiny. Zareo zany mana pain de mie GM sy PM. Tiako zany tena péché mignon Ernestine atao amin'ny Lewis. Ty zany tena efa nenjehana mihitsy ty fa matoa mbola mahatratra pain de mie zany dia tsara chance be anao fa tsara be ty moelleux be. Dia manana version PM izy dia misy koa ny version GM. Atao amin'ny charcuterie Lewis Analamaitso misy atsika morita kely le tamin'ilay lalana teo anay teo misy écart dia manjosojosy kely misy enseigne hoe Lewis dia ato misy parking malalaka tsara. Efa tonga ny commandinay Tiffany sy Mathieu moa zany efa voko jus dia isakafo amin'izay zay zao fa nona be. Dia inavy ary ny andramantsika androany ty antsoina hoe farandole de charcuterie. Ao anatin'ilay farandole de charcuterie ao daholo ny karazana charcuterie rehetrarehetra atao misy saucisse francfort misy saucisse chinois misy ny salami misy ny saucisson misy ny cervela feno be da be karazany. Dia ankoatran'izay misy koa ina moa ty misy tomate misy œuf misy betterave dia zay ma hoe salade anazy farandole zany. Dia ty marina fa 15 000 ariary ny vidiny fa azonareo atao ohatrany hoe tsy mihinana kisoa nareo dia micommande farandole de charcuterie sans porc fa ty aloha zany tonga dia mélange an'izany rehetrarehetra. Dia ankoatran'izay hihinana an'ity koa tsika ty ny antsoina hoe sandwich américaine dia ty no 13 000 ariary. Dia miaraka aminazy moa zany misy crudité maivana dia misy sauce dia ty mbola mamay be mihitsiny. Dia eo ambonin'ilay sandwich to dia asehoko anareo aloha na mbola tsy manandrana arany misy grain de pavot dia grain de sésame blanc dia les pain moa zany mbola mamay tsara dia mizatra anaty fa rehefa manandrana reveo dia tataraiko anareo zay dia Tiffany sy Mathieu manampy maman kely nareo hihinana an'ity tsika dia asianareo an'ity sauce vinaigrette ity manodidina raraka moramora manodidina an'le ohatrao zany izy ny rendu final. Dia ho andramantsika amin'izay tiany ny zoky tiany ny zandry tiany anao lolo dia tiany ny maman. Dia ho andramantsika ty moa zany efa tsisy miafina amintsika tsisy hoe tsy ampy le cuisson an'le izy satria charcuterie zany efa maîtrisé zareo depuis des années génération en génération zany fandimy nanao recherche momba an'ity zavatra ity fa anandrana ankafy sisa zany tsika aloha zao dia jerentsika ihany manao ahoana le salade atao mbany zao misy poivron misy poivron misy haricot vert misy carotte dia andramantsika aloha aty hoe manao ahoana puissance aty manaso ohatra somary misy touche masika matsiro croquant les légumes tsara le atony tsara famakana. Andramako indray ty betterave ty miaraka amin'ny bacon sy tomate. Le bacon zareo endrikely fa tsy le masika be tsy le arda be malefaka zany
bacon atosi zany. Dia tsara be ilay betterave, tena limite juste cuire izy, fa tsy matsatso. Dia ity plutôt ohatran'ny hoe sauce yaourt zany. Marikivy izy fa matsiro. Légèrement salé. Andramako indray ity ny tena péché mignon ity. Dia asiako izy moa zany tsy maintsy miara hohanina amin'ilay légumes fa tsy hoe hohanina amin'ny tokana. Ity zany farak'izay péché mignon, farak'izay ity. Mbola tsy nandiso fanantenana mihitsy ny goany. Tsy miova mihitsy. Hatramin'izaho mbola kely ohatran'ny Tiffany no mpihinana an'ity. Dia ity no mbola tsy fakanay zany dia andramako aloha. Ity mortadelle chinois. Tu veux goûter? Ça va? Ohatran'ny hoe mahitsatio zany ianao dia misy ohatran'ny cervelas tena chinois. Misy recherche be izy. Conseil-ko be mihitsy ity. Tena ndraikako tsara be. Dia misy fumé amin'izareo reto. Reto daholo moa zany zareo. Reto daholo izy menaka. Misy cervelas, misy saucisson, misy mortadelle. Point fort n'izy rehetrarehetra. Léger. Tena ito nisy contrôle qualité le goût. Dia frais. Tsy maheno tsirona masiso zany ianao. Dia ohatra hoe le bacon zao facilement matsiro na Tiffany afaka mihinana an'ity tsara. Tu veux goûter loulou? Ça c'est très bon. Ity misy saucisse loulou. Saucisse. Facilement Tiffany sy matsiro mandalo an'ilay satria léger izy fa tsy le mahery be reny zany. Dia saucisse iny Francfort. Saucisse Francfort. Dia za koa hinana saucisse Francfort kely aloha tsika sy zandry. Zo koa hinana saucisse Francfort. Ity zany saucisse Francfort ilay zandry. Dia ndao andramana. Ohatran'ny hoe saucisse fumée fangaro saucisse tsotra. Dia ilay izy koa Zaho tsy mila sorona le hodiny. Tena hoe tena afaka hohanina miaraka amin'ny hodiny satria comestible tsara izy. Dia malefaka be. Dia sert zareo ny farandole de charcuterie 15 000 ariary ny vidiny. Dia ity koa 15 000 ariary, ity 15 000 ariary, ity indray 13 000 ariary. Anandrana ity indray tsika ity ny antsoina hoe sandwich américain. Dia mba angatahako Tiffany sy Mathieu mba hanapaka an'ilay izy. Ity ohatran'izao ny ao anatiny. Misy frites. Dia misy ohatran'ny viande hachée, steak haché. Dia misy tomate, misy ohatran'ny mortadelle. Dia misy crème. Dia misy bacon. Dia ilay izy mamay be. Tiffany sy Mathieu ve hihinana? Raso ameny. Ahoako ity tapahako fa zao zany farak'izay ity Tiffany sy Mathieu. Oui, misy fromage. Ity. Ity ny zoky Dia ity ny loulou. Ity mousse frite. Ity aloha apetraka eto indray. Samy mihinana izay dia ameko ny Tiffany sy Mathieu indray micro hoe ahoana fahitany zareo anazy. Aloha zareo mba hiteny hoe ahoana fahitany azy. Banana pizza. Sokafako eo anatrehanareo ihany. Ity le steak. Mais zao misy fromage miaraka amin'ny frites. Ohatran'ny fromage sy sauce fromagère. Misy salade, misy tomate. Dia le pain indray misy grain de sésame sy grain de pavot. Dia iny rehetrarehetra iny
ohatran'ny hoe style panini mihitsy en fait les sandwich an'zareo dia tiany Tiffany be dia andraso aloha saika tantarainy Tiffany hoe ohatrany ahoana tsirany dia aveo zany mitantara aminareo Be tena tsara tena tsara. Inona no tena tiandry amin'ilay sandwich américaine? Frita, Inona avy ny ao anatiny? frita, des steaks, des voatabia. Dia ahoana ny tsirony tsara ve? Mathieu zao, Mathieu zany a manongotra le grain de pavot tsirairay a dia andramany tsirairay ilay izy. Ahoana fetan'ilay sandwich américaine Mathieu? Tsara be. Tsara be. Inona no tena tsara ao anatin'ilay izy? Fihiky. Anandrana amin'izay zany za tia avy a ilay izy teo dia anao boucher anakay ho anareo dia tantaraiko anareo ny tsirony. Zay vao laniko ilay boucher-ko anakay teo zay ka mitantaranareo na tsirony. En fait ilay izy crémeux be aloha zareo dia crocant be ilay ivelany dia matsiro be ilay tsiron'ilay grain de sésame sy grain de pavot miaraka amin'ilay mofo frais be ilay mofo dia ilay frity sy ilay sauce fromagère tafaraka koa no tsy haiko hoe tena manome ilay crémeux ao anatiny dia ilay steak amiko mitokana satria tsy nanana occasion na steak mitokana. Nenati. Macéré tsara ilay steak inona ohatran'ilay viande hachée dia macéréna tsara dia nendasina de deux côtés tendre be ilay izy tsy mila tsakoina ela be fa to dia légèrement hoana moa zany to dia safon dans la bouche dia ty anisany tena nafatifaty kely anahy ty tana poivre sel ty ohatrany hoe bota kely mafatifaty kely zany tsetsatsera tsiaritra dia farany andramantsika ty dité miaraka aminazy ty misy maïs doux ao anatiny misy carotte misy haricot vert dia misy crème tsy haiko ty na sauce fromagère na ino fa andramantsika sur fa mitovitovy amin'ity dia misy concombre misy tomate dia misy frite ozy izy matio dia aparan'izay raha ohatra nareo ka somary gourmand dia efa misy sauce à côté zany hoe afaka ampianareo supplément de sauce zany le sandwich anareo dia anao boucher anankiray an'ity zavatra ity izay ho anareo. Ty zany mbola atao amin'ny charcuterie le week-end misy atsika mahena fa reny anatin'ireny misy jambon fa tsy hoe zavatra tsotra fotsiny. Tobe ilay izy tobe ohatrany hoe endrikely tobe tena bien réfléchi tsara be. Et c'est une dégustation quoi. Mais comme papa dit ni manao ny dégustation manaraka. Mbola atao amin'ny le wis aty analamaitsy antsika rehefa avy nampilendalendany sara teo zany maman sara dia anao dégustation amin'izay nena plat anankiroa indray no ilaiko androany ao anatin'izany ty roulade salade izy ty roulade de jambon. Bien sûr rehefa maka atao amin'le wis anao dia abazina charcuterie zany satria zay ny tena spécialité an'zareo dia tsara tarehy be aloha ny décoration fa ho détail antsika rehefa eo dia ankoatran'izay misy an'ity sandwich chinois ity dia miaraka amin'ny salade kely eo aminazy ohatra ny karazana macédoine kely dia ho andramantsika atomboko ny dégustation amin'ny salade ity zany ny roulade de jambon hitanareo amin'izao ny ao anatin'ilay assiette zany misy tonga dia atomboko amin'ity misy œuf dur dia misy nity ohatrany hoe agrumes zany ao anatin'ilay izy iny zany tonga dia manamarika kely mitondra fraîcheur ao anatin'ilay salade iny na dia mbola eo amin'ny visuel fotsiny ihany dia misy œuf dur dia misy salade kely dia misy macédoine de légumes ao anatin'ilay macédoine de légumes misy jambon kely misy radis misy carotte sy haricot vert katsaka dia misy ihany koa ny jambon iny zany ny tena principal ao anatin'ity assiette ity dia andramantsika miaraka amin'ilay saosy ny sara teo maman sara dia anao moa ty mananana saosy amin'izao dia
marikivy a dia misy mayonnaise dia ohatran'ny yaourt kely dia ho ararako ilay saosy jerevana reto asiako samy mazina tandrify anazy daholo a izy menakavy fanamariana charcuterie fotsiny ihany zany no tokony hatongavanao aty amin'ny lewisy a fa misy ihany koa ny salady a misy ny sandwich misy ny gâteau dia ho andramantsika ty tia tonga dia asiako anareo aloha ny ao anatin'le jambon ohatry zao ny ao anatiny a roulade de jambon dia ohatran'ny triangulaire kely ny formany a dia misy jambon anankiroa gourmand be izy ty dia ao anatiny a misy an'le rappel kely antony hitanareo toy ny macédoine tony dia misy fourrouge kely iny zao misy fourrouge kely hitako dia tapahako a dia anao bouchée anankiray aloha miaraka amin'ilay jambon tia ny bouchéako anankiray les légumes croquant be dia tsara be ny cuisson-le izy a ny assaisonnement ny atonona tsara dia rehefa misy any ilay en fait les jambon zany a no mise en valeur atao anatin'le plat dia tonga dia tsy dia naturé mihitsy izy satria le légume soft be ny assaisonnement ny a nefa bien assaisonné ny cuisson parfait et donc haingony le jambon le légume ho anao ohatrany hoe tehina tsy tehina jambon amin'izao zany dia idéal mihitsy ny ty plat ty dia jereko kely ny touche apporté nyty agrumes reto ao anatin'le plat dia ty zany a bouchée anankiray misy jambon lasa miova tampoka ny aperçu an'le salade satria le agrumes mitondra amertume kely nefa mitondra acidité dia nefa sady mamy koa le izy be goût zany le dia lasa ohatrany somary exotique kely le plat rehefa mifo mifangaro izy rehetra dia tsara be mihitsy le salade ty conseillé quoi sady léger be ameko kely Tiffany inona là fo kely ae fo koa ny Mathieu dia Tiffany omeko kely ahoana fahitany Tiffany lay lay hono tsara be le izy tsara be ny assaisonnement ny dia ny cuisson le ohatrany somary snacké le légumes fa tsy vitana ampangotrahana fotsiny dia toizako ny dégustation quoi atao amin'ity sandwich chinois ty sandwich chinois produit ny atao amin'ny Lewis vaovao izy ty mbola tsy anaty carte mbola tsy ao anatin'ity zany fa raha ohatra ny hoe te hanandrana ianao dia miteny hoe anaovan'le sandwich chinois 15 000 ariary ny vidiny ato dia andramako amin'izay le tady sauce vinaigrette kely fotsiny ho tapahako eto alohanareo zany ny sandwich hafa indray ny mofo ohatrany plutôt pain malefadefaka kely le izy fa tsy mitovy amin'le mofo tamin'le sandwich américaine teo dia zao ny ao anatiny to dia hitanareo amin'izao garni be le mofo aloha ohatrany hoe pain viennois kely zany le izy dia ny ao anatiny hita tonga dia hita maso misy tsatio misy tsatio tonga dia tantaraiko aloha misy tsatio misy saucisse chinois dia misy salade frisé dia misy ohatrany achar kely dia misy chou rouge azo lazaina hoe soana produit an'zareo zany somary produit gamme ihany miakatra gamme kely satria na chou rouge zany somary rarirary zany raha ny fahitana azy dia ty zany anao bouchée anankiray ty nanamarika anankely hitanareo ty misy ohatran'le any anaty pao reny misy fitsona reny ciboulette dia ho andramantsika bouchée anankiray vao mafana le sandwich
de les pains, les GP, les typologies les moufs. Ça rappelle les choix les moufs, c'est bien. Vous devez me rappeler les moelleux, les poons, les derniers chinois, les néonatnes, les tatouages, les saucisses chinoises. Tena gustativement tena tsara be miaraka am'le sauce de tsy de tena hoe mahery be le izy a nefa en globalité tena matsiro le de ny ensemble an'le izy a manome zavatra harmonieux be tsy de tena hoe le izy gourmand fa tsy de tena hoe matavy be hoe mamono aminainy fa le izy a matsiro tsara ino tsara ny ma-respecté zany a ny ma-chinois le sandwich tsara be ny dégustation ka de zay ny mamarana ny dégustation ay adino mbola tsy farana ny dégustation fa misy an'ity salade ty a macédoine miaraka amin'io ino moa ny antsona an'ity betterave a ohatra misy poivron rouge poivron vert de misy katsaka bouchée anankiray atolotra ampitiavana be ho anareo misy piment anaty may rehefa may de mihinana sandwich de zay na manana ko dégustation quoi atao amin'ny Lewis tatona ala mahitsy tsy mampiava fitiavako anako nelagna lantany kotsofotranro zaho tsy etsika manontany tsy pakalagna fa fitiavagna aby zany voilà karaha tsy fatindraigny izy ko losona mamane appel messenger FB Instagram za avagna sorananalagna gomagna na inzato iza agnaty magnala fijaliagna alite sabonibony fa tegna marge aparpariko za mitia bebe fitiavagna miako anaovatiko mbavalia aminay sabonibony fa tegna marge aparpariko amindreo za makatia sakiranako miagnitro za valindreo daline tenteneny Tiffany teo hoentinay any Ambohitsiry indray nareo satria moa zany feno le hoe sy eto Antananarivo Analala mahitsy Ambondrona Ambohibao Ambohitsiry de aiza tony tsy voateniko be da be de hoentinay andray nareo zao de zao de ho any Ambohitsiry indray zany tsika zao de atournay anareo aloha lalana any de anandrana panier de Pâques indray zany tsika mama beka malava fiaragna amy tanagna tsy manginona mampianotana tiagna ano tsy mitovy aby manangy saretigny mora na misy mandraigny natorongôla efa tsikaro zao mandova valamparia nefa kara alanulo kara figanulo kamaro mitalognanulo tsisy tokony tirane aty amin'ny Lewis Ambohitsiry zany tsika le izy moa zany mora hita kely ery ambony ery ny FJKM Ambohitsiry de mifikina kely eto ambany eto de misy any enseigne Lewis io de aty no misy ny Lewis de izy misy parking malalaka be izy misy omby tômobila maromaro moa zany ao anatiny de hoentinay miditra ao anatiny ao amizay nareo zao atondray zany tsika nao dégustation afandray misy ny antsona hoe panier de Pâques panier de Pâques ho anareo zay tianao pique-nique de Lewis manamora ny fiainanao satria nanomana panier de Pâques izy offre kelan'zareo disponible manomboka ny zoma masina zany hoe vendredi de Pâques zany de vato le asehoanay anareo indray ny design atao amin'ny charcuterie Lewis Ambohitsiry misy atsika mitsikitsiky be souriante be mihitsy ny staff ato de ohatran'izao ny design mahafinaritra kely le jiro le embona eny ohatrany hoe moderne be zany de aparan'izay zareo moa zany manao karazana viennoiserie ato zao mbola misy mocha choco io zao mbola misy opéra tanareo brillant tsara le zany hoe frais tsara de reny moa zany caramel adolo manao anazy de aparan'izay mitovy
tsisy valaka amin'ny Lewis rehetra isaky ny botika moa zany a misy karazana fromage ty zao a misy an'izany hoe aurora cheese zany a dia corne beef ty moa zany anisan'ny tena hoe produit vaovao zay mbola tsy nandramana avao mila andramana corne beef vita malagasy le izy a dia ohatran'izao a ny paoziny dia akoatran'izay koa Tiffany sady mijery vitrine ihany inona koa ny tsika jerena Tiffany misy karazana cornichon koa ato cornichon misy tsotra dia misy mélange pimenté de gingembre dia ohatrohatr'izay zany izy en globalité ny vitrine ato en tout cas tsara be ny designany colorier tsara misy macaron manao donuts zareo misy karazana charcuterie dia ohatrohatran'izay Jenny dina mikenikenina le panier eo dia asehoko anareo aloha ny lokon'le décoration ny Lewis satria moa zany Lewis tena nanao rénovation mihitsy zareo dia lasa tsara be le loko nampiasain'zareo zao ny rindrina lasa somary moderne misy touche moderne be dia eny amin'ny rindrina feno tableau na karazana sakafo izay miexiste ato amin'ny Lewis rehefa tonga zany ny Pasika dia ndraindray tsika rehefa mivavaka dia mandeha mitsangatsangana kely na hoe rehefa lundi koa dia mandeha mitsangatsangana dia ny atao amin'ny Lewis ty le panier andesanay teo misy préparé zany misy panier antsika zay te hitsangatsangana en format PM dia ao anatin'izany dia ahitana déjà aloha misy mortadelle misy pastrami de bœuf, puis pastrami de bœuf, produit vaovao ato amin'ny Lewis, tafiditra ao anatin'izany. Dia misy ihany koa mortadelle pure porc atsofoka Tiffany. Dia misy ny jambon any Lewis. Zay. Ao. Dia ankoatran'izay misy jus zay tsy maintsy hosotroina rehefa mitsangatsangana. Zay. Mila copine mila copine izy Tiffany dia avy eo misy an'ity produit vaovao ty ndray vita malagasy corn beef dia farany fatsinikely indrindra misy mofo pain de mie version PM atsofokitsika ato dia zao andeha hitsangatsangana am'izay tsika andeha tsika iny zany nomy totaly 65 000 ariary atao amin'ny Lewis dia ataoviny commande dia izao hoentina mitsangatsangana amin'ny Pasika afaka manomboka commande amin'ny Zoma masina zany manomboka amin'ny Zoma masina dia efa disponible any amin'ny point de vente ny Lewis rehetrarehetra ny panier garni de Pâques dia zay zany voaturanay tato amin'ny Lewis ambotira tanina mihitsy zay teo dia analikosika mamea ny fa alohan'izay dia efa mirary sahady fetin'ny Pasika amin'ilay be ho anareo rehetrarehetra j'espère sahady dia azadina ny panier de Pâques garni de 65 000 ariary manomboka ny Zoma masina zay tantarainay anareo indray ny notre cadre tao amin'ny Lewis nakory nandehananay androany tao Ambotira sy tao Analamahitsy tao Analamahitsy zay ny nanao ny indao andramana dia teny Ambotira rehefa avy eo fa ny Lewis koa misy point de vente maromaro izy ao anatin'izany ny any Ambobao ny eny Ampefiloha ny eny Tananandro zay zany ny mikasika ny toeranay amin'ny Lewis amin'ny ankapobeny zany ny cadre
Ny cadre aloha zany a nanao rénovation be ny Lewis a zay tena isaorany manokana satria to dia mivoatra be hita zany hoe misy era vaovao a manaraka ny toetrandro a dia novainy zareo daholo ny Lewis rehetrarehetra sasa moa zany mbola en cours de travaux fa nandainana tao naramitsy zany tena tsara be satria lasa somary colorier le izy a dia somary misy touche-na ina moa jeune zany sa ohatra nanamarika ana tamin'izay le teo amin'ny sakafo teo mbola latabatra teo dia ohatran'le ohatran'ny hoe zazazaza kely zany le décoration dia le chaise ohatran'ny hoe le viva be mihitsy ohatran'ny hoe zazakely ohatran'ny hoe manao couleur mazava zany dia tsara le izy particulièrement zany ny Lewis tao Analamahitsy tena ohatran'ny nanamarika anay satria efa mitendre vers la restauration le izy satria misy carte eo ambony latabatra dia misy latabatra reny dia ny vitrine garni tsara nandray mana préférence am'le Lewis amboditsira satria le design an'izy le lumière an'zareo ahoana zany moderne be tsara be zany dia ny mur misy karazana tableau dia ny touche-n'le couleur sy le apporten'le pièces mihitsy zany dia akoatran'izay Lewis mana parking daholo minimum 4 voitures zany ombeo donc tsisy problème ana parking anao ye zay misy si bémol ave papa ny si bémol amin'ny cadre angamba tsy dia mahita arak'izany notre cadre omenay dia 9 sur 10 9 sur 10 sur 10 Bravo. Sotika dia hiditra amin'ny service tao amin'ny Lewis araky ny tenenay anareo Lewis zany dia boutique izy aloha zany manana point de vente maromaro charcuterie pâtisserie gâteau dia misy ihany koa ny marchandise général mofo dipaina misy pépé dia inona moa nanana izy teo jus dia resaka manodidina sakafo zany dia misy ihany koa ny fromage dia ny service ao amin'ny Lewis en globalité jeune daholo ny équipe ao tamin'izay vao niditra zao tao amin'ny Analamahitsy dia ohatran'ny uni tovy zany ny akanjon'zareo ohatran'le choral reny dia tsara be dia mitsikitsiky be zareo dia ohatray koa tamin'izay tany amboditsira mitsikitsiky be daholo zany ekipa dia mahafinaritra le fandraisany dia kompatanana manokana ho an'ny madame Fabienne moa zany le gérante madame Fabienne responsable commercial ny Lewis dia kompatanana ihany koa ny madame Mendrika sy madame Miaingo ny responsable ny boutique ny Amboditsiry sy Analamahitsy dia izy moa zany mitsikitsiky be ny serviranay dia manontany izy dia tena mahafinaritra dia akoatran'izay ny serveur zay tsy tadineny enahany fa tena servir nateriny tsara zavatra marikana koa hatramin'izay voaka tany tomobile dia nateriny le satria nay mantsika fa tsy lana andao dia atao emporté dia netiny izy dia namena ny tsy fanitany anaty tomobile mihitsy zany hoe tena hatrany anaty tomobile mihitsy zany le service dia zay angamba no globalité dia kompatanana koa ny ekipa ny Lewis Amboditsiry hitanareo amin'ny sareo sy ny Lewis Analamahitsy reo amin'ny sary reo zareo dia kompatanana ho ana rehetrarehetra dia masitoto rony dia ny heure d'ouverture sisa nadiny papadi oui ny Lewis zany ny botikany dia misokatra amin'ny 7 sasany maraina katramin'ny 10 ariva isanandro pe lahady izy fa ny lahady izy amin'ny 7 sasany katramin'ny 12 sasany zay ny heure d'ouverture arak'izany ny notre service izay omenay ny ao amin'ny Lewis dia 9,25 sur 10 misakafo amin'izay tsika ino moa zany tena hitiavanareo an'ity ndao andrama an'ity dia avelikely ny Lewis manana pâtisserie izy manana viennoiserie izy manana charcuterie izy
dia manana karazana fromage manana création be da be koa zareo zany hoe manao mini artiste ohatran'izany fa mbola ho hitanareo miandalana eny fa miandroany aloha satria sika akaiky paka dia resaka paka zany no tena ho tantarainay anareo nandramanay aloha tao za manokana nanandrana sandwich américaine zay américain sandwich américain dia le izy mbola nafana be nisy frite ao anatiny nisy steak mihoatra be da be dia io 13 000 ariary ny vidiny dia nanandrana koa farandole de charcuterie dia iny salade tao daholo zany fianakaviam-be charcuterie rehetra tao ry salami tao ry cervela tao ry saucisson tao ny sans porc sy avec porc fa zany nareo tsy mihina kisoa dia afaka hoe atokana nenareo dia zay nandrano ny mahakasika ny dégustation tao amin'ny le 8 Analamahitsy indray dia nenahy misy sandwich vaovao zay navoaka an'zareo mbola en cours voaingana mihitsy zany le izy na en carte mbola tsy misy fa zay zany nanandrana le izy dia atokana fitiavana be le izy sandwich chinois. Les sandwichs chinois anatin'le izy misy élément be be mampatsiaro an'le sakafo sinoa zany zay ma sandwich chinoise dia nefa anatin'izay misy an'le fraîcheur sy le goût matsiro tsara araky mitiavantsika an'le chinois dia nihinana salady ihany koa satria efa namarina kely am'le oizy tsy vita hoe mivarotra charcuterie fotsiny ihany na hoe mivarotra mofo ihany na mivarotra fromage na mivarotra yaourt na jus fa misy ihany koa salade dia rehefa tsy raha ohatra anao na salade za dia mba antaniana tokony salade dia saotrany fa izy manome suggestion foana dia nandramadina rehetra teo 15 000 ariary daholo vidiny dia nenahy salade noany koa roulade de jambon roulade de jambon dia tao anatiny misy macédoine dia amin'ny zany sakafo ao tsara ara-pahasalamana le izy satria tsy dia misy produit chimique loatra fa ny tsirony tsara tsy dia misy hoe zavatra compliqué be ihany koa nenahy tena namakana le sakafo zany malefaka be frais dia hitako zareo hoe manana contrôle qualité satria hitanao mihitsy tsy miova mihitsy ohatrany hoe tamin'izaho ohatran'ity fani zao nefa nihinana an'izany le 8 zany dia nefa za zao efa niteraka anankiroa mbola tsy niova ny tsiron'le izy dia iny zany point fort dia tena conseilleko be anareo le ina moa mortadelle chinois iny zany tena tsara be satria maheno karazana tsiro sinoa be da be anao dia tsy ampozinao mihitsy anaty mortadelle matavoka ny tsiro dia nisy any nefa ny retour kely zay nataonay macritique gastronomique zany le salade nampiasa zareo poivron tendra ny anjera tamina poivron nasika le izy dia nisy ny apporté valeur tamin'le plat le masitsika atao anaty le izy fa raha ohatra hoe ankizy mihinana azy tampoka dia lasa manahirana dia za zany miteny hoe retour zany hoe tsara raha ohatra hoe manome choix nareo atao masitsika veleo anaty salade soft zay angambany anisany no anay atao amin'ny le 8 koa zany ny offre misy ny panier de Pâques zay zany panier anankiray offre ny le 8 amin'ity Pâques ty 65 000 ariary ny vidiny dia ao anatin'le panier ahitanao pastrami de bœuf misy koa jus le fruit moa zany le jus tao dia misy charcuterie inona moa ny anarana izy teo mortadelle pure porc dia jambon format PM daholo reo anankitelo reo dia misy koa corne beef zay vita malagasy dia farany reny moa tsy miara-tsy mandeha amin'izao fa miaraka amin'ny mofo dia asiany zareo pain de mie spécial be mihitsiny version PM dia idrehetra reo raha tsiarina anankiray dia hita tsora hoe panier de Pâques arak'izany ninao tsy sakafo omenay ny le 8 dia 9, 25 sur 10. 25 sur 10. Bravo l'équipe le 8 rehetra tuiziny recherche mahafinaritra ny fanatsarana ny produit anareo tsy masisy mihitsy nefa tsara be daholo dia tuizy dia conseillenay be anareo ao
dia zay aventure-tsika atao amin'ny Leoisy teny amin'ny Analamahitsy teny Ambotsiry dia misaotra anareo abonné rehetra manaraka anay hatrany amin'ny page Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn. dia aza misaraka amin'ny pejiny Dendès Family dia bisous be daholo nareo rehetrarehetra dia andao andramana foana e! Ansaso!